Raha matomboko lafinaritra tomboko vavy dia mbola ankafaliana tanteraka no anorananao ny mety toetry ny andro indray ary amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay toetry ny andro izay raha ny maripana no horesantsika dia tsisy fivana firy ny maripana indrindra moa fa maripana ambony indrindra ankoatran'ny any amin'ny manodidididina ny alarobia any zany no somary isy fidinana misongadina izay maripana ambony indrindra zay ho an'ny aty amin'ny morotsiraka atsinanany nosy sy ny ilatsinanan'ny ampovoantany any zany hoe mangatsiatsika ny andro vokatry ny tsokany any izay misy mitsoka kely any avy aty amin'iny ilany atsinanan'ny nosy iny. Raha mahakasika ny rotsakorana kosa no resahana dia efa somary tantaratra hatrany aloha fa misy ny orana tandrifin-drahona izay mipoitra tsikelikely aty amin'iny ilana andrefany avoantany sy ny atsimon'ny nosy iny. Hojerentsika amin'ny antsipiriana izay toetry ny andro izay ary ho an'ny raha-pitso maraina avy hatrany dia ahitana ny javotany ny voamaraina ny aty amin'ny avoantany raha toa ka misy orana malefaka ihany aloha aty amin'ny manodididina ny Maroantsitra sy motsiraky ny Analanjorofo aty. Ankoatr'izay kosa dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro ho an'izay toetry ny andro raha-pitso izay ihany dia misy araky ny tenentsika teo ny tandrifin-drahona aty amin'ny manodididina ny Nosobe aty amin'ny manodidina ny motsiraky ny Fitovinany sy aty Matsinanana Taolagnaro aty somary mandrahondrahona ihany koa nefa ny andrefany avoantany rehetrarehetra iny mety ahitana tandrifin-drahona kely indraindray fa ny ankoatr'izay dia ny masoandro mibalika hatrany aloha no hibahan toerana. Makasika vinavinantsika ho an'ny maripana ary ho an'ny raha-pitso alatsinainy dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny ambony indrindra dia amin'ny faritra avoantany 12 ka hatramin'ny 14 kosa ny morotsiraka atsinanana 12 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefany nosy ny mafana indrindra dia any Maheva tanàna 13 degré celsius. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny talata kosa indray dia mbola mitohy ny zavotany amin'ny ankapobeny ny maraina fa raha amin'ny hariva kosa dia misy ny orana tandrifin-drahona kely aty amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany aty mitratra kely amin'ny faritra Atsinanana zany mandrahona mety arahana malefaka ihany koa no motsiraky ny Antalasy Analanjorofo fa ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny vinavina ho an'ny maripana ho an'izay talata izay dia somary nilatsaka kely 17 ka hatramin'ny 18 motsiraka atsinanana torak'izany ihany koa ny ahitana fidinany afovoantany araka amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny ambony indrindra. Mafana indrindra kosa dia faritra Melaky 13 degré celsius. Amanana toetry ny andro ho an'ny alarobia ary araka ny atsidikisika teo dia somary mangatsiatsika ny andro amin'ny ankapobeny satria dia mitoetra ny orana malefaka aloha aty amin'ny morotsiraka atsinanana ho anelanelan'ny Antalaka hatraty amin'ny Fitovinany aty torak'izany ihany koa mandrahondrahona mety hananerika ny atsinanan'ny avoantany aty amin'ny loatra Mangoro aty mandrahondrahona ihany koa ny morotsiraka avaratra andrefana fa ny ankoatr'izay kosa dia ny masoandro mibalika hatrany aloha no hibahan toerana ao anatin'ny tontolo andro. Raha ny maripana ho an'izay alarobia izay ary dia tavalatsaka hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 20 indray aloha ny ambony indrindra aty amin'ny avoantany ny morotsiraka atsinanana 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius 13 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefany nosy mbola ny faritra Melaky hatrany mafana indrindra 13 degré celsius. Dia makatsitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany manasanao hatrany nanaraka ny mety toetry ny andro ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.